Vatsimpana entin'i Pasteure RATIANARIVO Léa. Amin'ny anaran'i Jesosy. Andeha misaoran'i Jehovah ianareo rehetra mpanompon'i Jehovah, izay mitoetra alina ao an-tranon'i Jehovah. Manandrata ny tananareo amin'ny fitoerana masina, ka misaoran'i Jehovah. Hitayanao avy ao Ziona ne Jehovah, mpanao ny lanitra sy ny tany. Amen. Vavakitsika tompoko. Misaotranao izay ry Jehovah tompony maro, ilay Andriamanitra dray adraika ao mandrakizay. Mankasitraka anao indrindra izay, mioby anao, mitsoaka anao, mankalaza anao, tratra ity andro farany ity, amin'ity taona ity. Ataonay ahoana ny tsy hisaotranao sy tsy hanome voninahitra ny anaranao, noho ny fitiavanao sy ny fahalehibiazanao. Ary izany mbola nahavelona anay tsiraray avy nahatratraranay an'ity maraina ity. Rehetra izahay miarabana mpanetretena manoroka ny tongotra ao masina, ilay ray ny mandrakizay andrian'ny fiadanana. Haidino aminay tsiraray avy ary ny fanainao masina. Hanazavanay, hitari-dalananay, ampahiry anay, ary izany fanainao masina izany koa no hanokatra ny fonay tsiraray avy, hahaizanay mandray, mitahiry ny vatsim-panahy farany omenao anay amin'ity taona ity. Raiso anitra kasitrahanao ry Jesosy Kristy Tompo ilay teny tonga nofo, ny dera sy ny anjara ny voninahitra mandrakizay. Alleluia. Amen. Ry ava-malala rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy, manonina ny fiadanana sy ny fifaliana ho an'isam-batan'olona sy n'isa-tokantrano amin'ny alalan'izao vatsim-panahy izao. Ary ampifaliana sy ampitiavana no azahoako miantrano ao amin'ny tokantranonareo, hitondra ny vatsim-panahy amin'ity maraina ity. Hosokafantsika ny baibolintsika ao amin'ny bokin'ny mpitoroteny 7, andininy 9 tapany voalohany. Mpitoroteny 7, andininy 9 tapany voalohany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Tsara ny hafarany raharaha noho ny iandohany. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany tokoa no mitarika antsika amin'ny lohateny hoe Mahareta hatramin'ny farany miaraka amin'i Jesosy Kristy. Mahareta hatramin'ny farany miaraka amin'i Jesosy Kristy. Ity bokin'ny mpitoroteny ity izay nosoratan'i Solomona dia mampiseho miharihary ny mahazava-poana ny fiainana tsy miaraka amin'Andriamanitra. Ary i Solomona dia tamin'ny vanim-potoana efa tao anatin'ny fahanterany no nanoratany an'izao boky izao. Ny antson'ny olona mba haharitra amin'ny tanjona nomanin'Andriamanitra i Solomona, raha nanaiky ny lalana nomanin'Andriamanitra azy ny tsiraray, na dia toa mikitoatoana sy malama aza izany lalana izany. Tao anatin'izany koa dia nambarany fa afaka mifaly amin'ny fanambinana isika, ary afaka mianatra matoky an'Andriamanitra rehefa ao anatin'ny fotoanan'ny fahoriana ny fizahan-toetra. Rehefa fantatsika fa miasa ao anatintsika Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo, dia tokony hianatra hifaly isika toy ny apôstôly Paoly na feno na tsy ampy aza ny fiainantsika tsiraray avy. Izaho andalatsoratra masina izay novinakitsika teo dia azo amarinina tokoa eo amin'ny lafim-piainantsika samihafa eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Amin'izao faran'ny taona izao dia mino aho fa efa nanao
jery todika avokoa ny tsiraray. Isam-pianakaviana, ny amin'ny zava-misy sy miseho nandritra ny 12 volana izay novakivakintsika sy nodiavintsika. Ary afaka manao tatitra ve ny tsiraray izay zavatra tsara teo amin'ny fiainantsika nandritra ity taona ity. Ka nolazain'ny vavan'i Jehova avy amin'ny teniny tamin'ny alalan'ireo solo-tenany hoe inona avy re ny soa izay nataon'ny Tompo teo amin'ny fiainantsika, sady ny zavatra sombitsombony izay eritreretintsika fa ratsy no voatahirintsika. Jesosy Kristy Tompo izay nandefan'ireo solo-tenany dia ny ambasadorin'ny fanjakan'ny lanitra eo anivon'izao hanompoantsika izao, dia manambara amin'ny alalan'ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra sady manamarina fa izay zavatra natomboky Jesosy Kristy Tompo ilay mpamonjy teo amin'ny fiainantsika dia tsy maintsy ho faranany mba hisehoany ny voninahitr'Andriamanitra sy hanandratana azy. Jereo fotsiny anie ohatra ny nahazahoantsika nahatratra izao andro farany izao, nanomezany antsika ny fahasalamana, nikarakarany ny ara-panahy sy ny ara-tsaina sy ny ara-batantsika, ary mbola nitehirizany antsika. Ary hita maro tsy azo isaina hosintsika sy tsy azo ifaritana ny fahasoavana maro sesehena izay narotsany teo amin'ny fiainako sy teo amin'ny fiainanao. Miara-manaiky isika amin'ny maha-olombelonantsika nefa fa matetika dia moramora kokoa ny manomboka zavatra iray, fa ny tena sarotra dia ny miasure ny toany ozy ny filaza amin'ny zavatra izay efa natomboka. Nefa tsara kokoa ny fanatanterahana hatramin'ny farany izay zavatra natomboka ao, na amin'ny lafininina na amin'ny lafininina izany. Anio Jesosy ry havako malala ao amin'ny Tompo, mametraka torohevitra ho antsika tsiraray avy izay mino azy marina, araka ny voasoratra ao amin'ny filazantsara Luka 4:20, 7-20 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa iza moa aminareo raha tanao tilikambo no tsy mipetraka aloha mihevitra izay ho any anaovana izany, na misy havitany azy na tsy, fa ndreo rehefa nanao ny fanorenana izy ka tsy nahavita, dia handatsy azy izay rehetra mahavita ny mahita ka hanao hoe io olona io dia nanomboka nanao trano fa tsy nahavita. Amen. Fa indrena lehibe no voambaran'izao teny izao sy torohevitra omen'i Jesosy. Kanefa ny mahafaly dia izao, ohatra mivantana nomeny Jesosy Kristy Tompo ho an'ny olona anankiray izay mikasa anao trano. Kanefa miara-mifaly tsika koa satria maro tamintsika zanak'izao fiangonana izao no efa nomeny Jesosy ny trano ho azy hitoerany ary tena tompony fa tsy manofa. Ny dikan'izany rehefa miteny Jesosy dia tanterahany, ary rehefa mampita ny hafa ny Jesosy amin'ny alalan'ny mpanompony sy ireny ambasadorin'ny fanjakan'ny lanitra ireny dia tanterahany tokoa. Ka izay zavatra kely eo amin'ny fiainantsika ve ka ambaran'i Jesosy, tsaroa fa rehefa natombony dia tsy maintsy tanterahany. Ny tian'i Jesosy Kristy ho lazainy eto dia mila mandresy sy maritra isika amin'ny mety fahakiviana na faharerana manoloana izay sakana sy fandrika, ka tsy hahatonga ny fahatanterahany teny fikasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Mahareta amin'ny lalana izay efa
voasorotra ho anao, izay lalana tsara sy mitondra amin'ny fombiazana. Tsaroa fa misy olona marobe manodidina antsika, miandry sy mitanatana vavandreny filasan-tsara ny famonjeny Jesosy Kristy sy ny fitiavany. Noho izany, mandehana, zarao, torio, ambarao ny zava-dehibe, ny zava-mahagaga, ny famonjena, ny fanafana, ny fanavotana izay nataon'i Jesosy Kristy Tompo teo amin'ny fiainanao sy ny ankonanao ary ny tokantranonao. Raha mbola eo am-piandrasana izay fiafaran'ny raharaha samihafa kosa ny sasany amintsika, dia izao no ataovy mandrakariva. Ambarao sy torio foana ny fitiavan'i Jesosy. Eny fa na dia tena sarotra aminao azy izany hoe ny problemako, ny olako aza mbola tsy mivaha, koa ahoana no ilazako sy itenenako hoe hitory an'i Jesosy Kristy Tompo aho. Fa Jesosy mihitsy eto no mampahery antsika izay mbola eo am-piandrasana ny fiafaran'ny raharantsika tsirairay avy, araka amin'ny voasoratra ao bokin'ny Salamo 120:1, 5 sy ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy, izay mamafy ampitomaniana dia hijinjam-pifaliana. Mandeha mitomany mitondra ny voafafiny izy, fa hiverina mitondra ny amboarany amin'ny fiompiana kosa. Amen. Raha toka tamin'ny fitsapana ary, tamin'ny fisetrana, tamin'ny fahoriana, tamin'ny fizahantsoetra mahavaivay no nanomboanao ty taona ity, dia izao no ataovy am-panahy. Atsaina sy ampo, mbola velonay natrapa-monjeny ianao, na hatratra ity anio ity, noho ny famindrapon'i Jesosy. Ary Jesosy mihitsy eto no mampahery sy mampatsiahy ny tsiraray tahaka ny nolazainy tamin'i Joba hoe: indro ataontsika fa sambatra izay efa maharitra, efa renareo ny faharetan'i Joba, ary efa hitanareo ny farany nataon'ny Tompo taminy, fa miantra indrindra ny Tompo sady be famindrapo. Ho antsika kosa izay nandray ny fitahiana, nandray ny fahasoavana, mandehana, mamafaza, misimisy kokoa, ampitomboy ny voafafinao eo amin'ny saha fa betsaka ny asa izay mbola ho tanterahana, hitoriana ny filazantsara ny fitiavany Jesosy Kristy Tompo. Afako manana faharetana ary tehirizo ny fahatokiana an' Jesosy fa tsy maintsy ho farana an' Jesosy avokoa izay zavatra natombony teo amin'ny fiainanao. Andraso izy fa tsy maintsy tanteraka ny planina rehetra izay efa nomaniny ho anao, izay no maha-Andriamanitra azy. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, isika kosa anana faharetana hatramin'ny farany miaraka amin'i Jesosy. Ivavaka isika. Miderahan'i Jehovah fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindrapony. Mideran'Andriamanitra avy indrindra, fa mandrakizay ny famindrapony. Miderahan'ny Tompon'ny Tompo, fa mandrakizay ny famindrapony. Izy rery no mpanao fahagagan-dehibe, fa mandrakizay ny famindrapony. Izay nanao ny lanitra tamin'ny fahendrena, fa mandrakizay ny famindrapony. Izay nanao ireo fahazavana lehibe, fa mandrakizay ny famindrapony. Ataonay ahoana tokoa moa ry Jehovah Tompony maro, ny tsy hideranao sy tsy ankalazanao noho ny tamin'ity andro ity. Misaotranao izay satria mampahery anay ianao. Tianao izay haharitra hatramin'ny farany miaraka aminao. Misaotra indrindra Jesosy io, tamin'ny sosisy hena izay narotsaka ao ho an'ny mpanomponao tsirairay avy. Mankasitraka indrindra Jesosy io, tamin'ireo fitsapana sy ny fisetrana, nolalovanay tsirairay avy, fa ao anatin'ny rendritra rehetra ireny, no mitarika anay, hisaotranao, hideranao, ankalazanao, hanome voninahitra ny anaranao, ary atoky sy hanana faharetana mandrakariva amin'ny fanarana dianao. Tafio anay raha Jesosy ny herim-pitiavana avy aminao, hahafanay tsirairay avy
mitory ny filazantsara ny fitiavanao sy ny famonjenao. Hitarika ny zao tontolo zao izay mbola tsy nahafantatra anao tamin'ny alalan'ireo famonjena sy fahagagana sy ny fitahiana izay efa nitanteranao teo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Tehirizo ny tsirairay avy Jesosy aho, eo ambany elatry ny fahasoavanao. Arovy ny tsirairay avy Jesosy aho, eo ambany ny rano teo ambony azo fijaliana. Ka ny andro sisa iainanay Jesosy aho, dia ahatsiarovanay fa zava-poana tokoa izao fiainana izao raha tsy miaraka aminao Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ary zava-poana ny fiainanay raha azonay izao rehetra izao kanefa tsy hoentinay hanompoana sy hanatanterahana ny asanao, ny fahasoavana izay omenao anay. Ny andro sisanay rehetra iainanay, ny antom-pahavelomanay, ny fanomezam-pahasoavana sy ny fitahiana ireo talenta maro samihafa nampindraminao anay Jesosy aho, dia hoentinay hanompoana anao, hoentinay Jesosy hitoriana ny filazantsaranao. Ary indrindra Jesosy aho, hamonjy ny fanahan'olona maro sy izao tontolo izao mbola ao anatin'ny aizina. Vonona izahay Jesosy aho, hanatanteraka ny sitraponao ary haharitra hatramin'ny faran'izay aho, mandra-pisehoanao eo amin'ny rano alanitra. Raiso ny tsotra izay tonoina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Falay Andriamanitry ny faharetana ane, hitahiry ianareo tsirairay avy, ka hoarovany avokoa ny fanahy, ny saina, ny fo, mba tsy hanatsiny isika tsirairay avy amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompo. Ho antsika tsirairay avy kosa, ny hery, ny tanjaka, ny fahasalamana feno ahafahantsika mijoro vavolombelon'i Jesosy manomboka eto Jerosalema, Jody, Samaria ary any amin'ny farany tany. Aleluia. Amen.